Ampitomboana amintsika hatrany ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Faly miarabantsika rehetra indray manaraka ny fandarana logosa amin'izao alahady maraina fahaenina ny volana aprily taona 2024 izao. Manasantsika ary iaraka ivavaka mialohany andresantsika ny afatra amin'ity maraina ity. Vavaka isika. Sotranao zay Jesosy eo fa nifoazinao indray amin'izao maraina izao ka entinao mitanila amin'ity toerana ity sy any amin'ny toerana tsirairay izay nametrahanao anay ihany. Manakambara aminay indray ianao ka dia mitenena aminay ary fa henanao zahay. Amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Filazantsara araka ny Jaona toko 17 ny andininy 430 sy ny 530 ihany. Filazantsara araka ny Jaona toko 17 ny andininy 430 ka ny andininy 530 ihany. Vakoto zao amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika. Didy vaovao nomeko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Eny aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatra ianareo raha ny fankatia. Amen. Didy vaovao no nomeko anareo. Fa maninona Jesosy no miteny hoe didy vaovao no omeko anareo. Le teny hoe vaovao mihitsy zany no mampieritreritra hoe didy vaovao. Fa nga to teny ve zany hoe efa tsy manan-kery intsony ve ny didy teo aloha ohatra ny karazana décret ve io? Misy mantsy ny décret mi-abroger décret hafa. Zany hoe nisy didy mpanjakana izay niasa teo aloha dia tsy manan-kery intsony fa misolo didy vaovao. Izay ve ny tiany Jesosy lazaina hoe ny didy teo aloha ve tsy manan-kery intsony fa ny didy vaovao zay noforoniny meny indray no lalàna vaovao apetraka Andriamanitra. Zay ny amin'iny mbola ho resantsika ny amin'izay fa le toyany dia hoe didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatiavanareo. Fitiavana. Tsy isika kristianina mihitsy no atao hoe fivavahana ve, idéologie ve, filozofia ve amin'ny resaka ny anjara hoe fitiavana zany. Tsy isika kristianina rery no manana notion ny atao hoe fitiavana. Fa raha jerena tamin'ny andro ny antikité taloha lavitra azy dia efa maro no nivohy zany resaka fitiavana zany. Tsy marika déposé manokana any kristianisme ny fitiavana. Ohatra zany Platon zany dia efa niresaka ny amin'izany atao hoe fitiavana zany zay taty aoriana moa dia novoizin'ny filozofy maro taty amin'ny taonjato faha-12 ny atao hoe amour platonique. Ary araky ny fiheveran'ny fivoizan'ireo filozofy ireo zay te hifaninana amin'ny kristianisme hoe tsy anareo kristianina mihitsy no manana ny monopole ny atao hoe amour. Ary zahay aza ozy izy, zahay filozofy izay taritin'ny Platon dia ny fitiavana amour platonique izy mbola ambony lavitra no fitiavana zay lazainareo. Inona moa le amour platonique raha tsotsorina dia ny hoe fitiavana araka ny voizan'ny filozofy azy taty amin'ny andro atenatenany dia fitiavana tsy miorina eo ambonin'ny nofo. Amour charnel ozy izy. Satria raha fitiavana miorina eo ambonin'ny nofo na ny amour charnel dia hitovy amin'ny instinct animal ihany. Zay ny fomba nandresen'ny lahatra atsika. Dia mihevitra ireo filozofy ireo ary mirehare mihitsy hoe ny fitiavana platonika ozy izy no tena ambony indrindra satria raha ny fomba nilazany azy sady madio no tsy misy fitadiavana tombotsoa désintéressé ozy izy. Dia rehefa nandinika sy nanadiady hoe tena zany tokoa ve le amour platonique désintéressé ve? Tsy marina velively zany. I Platon tsy niresaka mihitsy zany atao hoe amour platonique zany fa ny filozofy taty aoriana no nanitatra
an'lay izy ka lazainy hoe amour platonique fa raha tena dinina inona ny zavatra lazain'ny Platon ny am'izany atao hoe amour izany izay lazain'ny filozofy sasany taty aoriana platonika dia ny fitiavana hoy Platon de tsy maintsy manomboka amin'ny atao hoe physique manomboka amin'ny zavatra sexuel manomboka amin'ny zavatra attirance physique de aveo izy izy a raha olombelona tsy afapo am'izany satria hitany fa tsy manome fafampo ny amour physique fa mila zavatra ambonimbony kokoa noho zany zany hoe misy karazana degré zany hoe manomboka eo de miakatra farany tonga any amin'ny atao hoe amour platonique raha zay ny fomba ilazana azy fa ny tiako atongavana de zao hoe tsy sika kristianina rery no mitory sy mivoy izany fitiavana izany inona ary no mampiavaka an'ilay fitiavana lazainy Jesosy raha ohatra ka milaza Platon satria azadiny fa Platon dia mbola tany alohan'i Jesosy a raha ohatra ka milaza koa ireo frehana hafa inona no mampiavaka ny fitiavana zay lazainy Jesosy zay le hoe mba ahafantarany olona fa mpianatra nareo inona ny marka mampiavaka atsika inona ny spécificité na particularité ny kristianisme amin'ilay fitiavana zay toritsika sy voisika iverina am'izay am'ilay hevitra le teny hoe didy vaovao fa maninona Jesosy no miteny hoe vaovao io didy mpitiavana io hojerentsika ao anatin'izany ny hoe inona no maha vaovao azy fa maninona lazainy Jesosy fa vaovao ary inona ny fiatraikany zany atao hoe concept vaovao ny amin'ny fitiavana zany eo amin'ny etika eo amin'ny fitondrantena kristianina eo amin'ny fifandraisany amin'ny olona hoy aho tamin'ny voalohany hoe move Jesosy namorona lalàna vaovao raha miteny hoe didy vaovao no omeko anareo tsy namorona lalàna vaovao Jesosy na sanatria ny abroger ny lalàna efa napetrak'Andriamanitra hatramin'ny voalohany satria mazava ny teny Jesosy any amin'ny filazantsara ny Matthieu 1:5-7 manao hoe aza ataonareo fa tonga andravany lalàna na ny mampaminany fa tsy tonga ho andrava fa hanatanteraka izany hoe na ny Jesosy zany eto de hoe tonga hahatonga ny fitiavana io ho concret jereo tsara zao na ny Platon zany hoe amour platonika zany any amin'ny abakabaka zany any amin'ny zavatra eritreretina zany any amin'ny firekevitra tsy firekevitra ny fitiavana nan Jesosy ary mbola ampiko ihany koa hoe tsy sentiment amoureux koa tsy émotion tsy instinct animal fa ny fitiavana dia fitiavana concret io le hoe didy vaovao no mitiavako ana didy vaovao no meko anao de mba nifankatiavanareo tahaka ny mitiavako anareo io zany ny référence tsy hoe peace and love araka ny lazainy tamin'ny année 68 nisy an'ireny révolution ny nalaza be reny tsy hoe fifankatiavan'ny mpiralahy na mifankatia daholy ny olona na mifankahazo daholy hoe firalahina zareo amin'ny franc-maçon zao dia naka tamitsika ilay atao hoe fraternité inona lay fitiavana tahaka ny nitiavako anareo io ny référence raha jerena ny teny grika ao amin'ny filazantsara ny jao natoko fa 5 telo hoe didy vaovao le hoe vaovao tsy hoe zavatra tsy mbola nisy ka zavatra vaovao nosoloana arak'ilay teniko teo hoe tsy hoe nisy didy hafa zany teo aloha de nosoloana didy vaovao fa le didy vaovao de hoe amin'ny teny greka de hoe une loi donner une nouvelle fraîcheur à la loi didy izay
azo lazany hoe nampisy aina vaovao. Lay vaovao manana heviny hoe frais rafraîchir, didy mamelona anao le izy. Tsy mitovy amin'ny didy hoe zavatra tsy maintsy arahinao na zavatra takina aminao. Izay no mahasamy hafa azy amin'ny didy hatramin'izay. Ny didy hatramin'izay dia ireto ny exigence takin'Andriamanitra amin'ny olombelona. Fa ity didy ity dia zao hoe mamelona ilay olona manatanteraka azy aloha, satria natsiaro notiavina izy. Didy vaovao no omeko anareo dia ny mba hifankatanareo tahaka ny tiavako anareo. Zany hoe asain'i Jesosy mitia, tsy afaka ny mitia ny olona isika raha tsy efa notiaviny Jesosy. Zay le izy. Tsy hoe tokony tiany hafa aho mba ho tiany Jesosy. Zay le fampianaran-diso. Hoe hiezaka ny tiany rahalahiko, hiezaka ny tiany fahavaloko, hiezaka aho ny hamela ny eloko ny hafa mba ho tiavin'Andriamanitra. Tsy didy takina mba ho, fa didy lazainy hoe didy vaovao dia hoe lalàna mamelona anao, mirafraîchir anao, mahatonga anao olom-baovao, satria notiavina aloha, ary zay olona notiavina ihany no mahay mitia. Io ne zavatra hita amin'ny fiainana andavanandro hoe ny olona izay misetrasetra, ny olona izay hitanao fa avy amin'ny hery sy ny angovo dia matetika olona frustré, olona tsy ampy fitiavana. Ina ny problème n'ity zao tontolo izao ty? Problème n'ity zao tontolo izao ianantsika eto amin'ny tany ity dia problème de manque d'amour. Io ny olana fototra mahazo an'izao tontolo izao. Ary rehefa ny olona tsy ampy fitiavana, tsy voky fitiavana, dia miseho ety ivelany amin'ny fifandraisany amin'ny hafa izany, mireproduire an'ilay fankahalana azy noho ny tsy fitiavana azy, noho ny fanilikiliana azy, dia manapatra an'izany koa izy any amin'ny hafa. Ohatra le vazivazintsika hoe tonga ao an-trano ianao monjomonjo tezitra tsy fantatra zay mahazo anao, dia le saka tsy naninona anao teo ambaravarana ny dakanao, dia marary na ny olona ao an-trano zay tsy naninona anao no mahazo pakeo zay zay fiteninantsika, satria ianao nefa nahazo tany ambadika tany koa. Zay le didy vaovao no meko anareo dia ny mba hifankatana tahaka ny tiavako anareo. Zany hoe Jesosy tsy namorona lalàna vaovao, fa Jesosy zany eto dia raha araky ny fijery azy dia ny hoe mahatonga an'ilay lalàna ho tanteraka, ho tanterahanao. Ahoana ny ahafahanao manatanteraka zany? Tsy slogan ny fitiavana. Marina fa ohatra sao tanàna zao tamin'ny andron'ny Dada Ray Solamble hoe didy vaovao, izy nanome an'izany, dia tsy slogan fa iainana. Hozy izy Dada Ray Solamble hoe tsy hay ny lesona raha tsy efa iainana. Ny lesona lazainy eto dia ny tenin'i Jesosy zany, tsy hay zany raha tsy efa iainana, raha tsy efa rivotra iainanao. Noho zany Jesosy eto zany dia toy ny ahoana rehefa lazantsika zay manao mise à jour ny lalàn'Andriamanitra, hoe ho azavaiko aminareo hoe inona moa ny antoko sy ny lalàna. Ny lalàna dia tsy enta mavesatra. Zay le nahatonga Jesosy nyteny hoe makanesa ty amiko anareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatra eta, fa zano anome anareo fitsaharana. Fa mora ny ziogako ary maivana ny entako. Zany zioga zany tsy mora, zany zioga zany tsy maivana. Fa nany Jesosy dia zao hoe mahatonga ny zio mavesatra aminareo dia satria noraisinareo ho lalàna mangeja, noraisinareo ny lalàna ho lalàna mamatotra, fa ny lalàna aza dia manafaka. Mozy indray nareo inandray zany fampianarana rapasy zany. Satria ny tsy fantatry ny jiosy dia zao hoe neveriny ho lalàna takin'Andriamanitra aminy, fa ny lalàna, ny cœur de la loi dia c'est l'amour. Hoe aza mangalatra, aza mijanganjanga, aza mamono olona. Ny antony mahatonga anao tsy mamono dia satria tianao lay mpiray vodirindrina aminao, tianao ny mpiray tandrazana aminao, tianao ny hankonanao, tianao ny manodidina anao, dia tsy mamono azy anao, tsy mangalatra ny fananana anao, tsy mitsiriritra ny fananana ianao. Zany hoe ny lalàna zany dia lasa fitaovana entina hampivelatra ny hafa. Nareo le izy didy mpitiavana ny lalàna.
matolo lalàna rehetra rety miantona eo mididoroa tiavan'jovan'andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra arafananao ary tiavany namanao tahaka ny tenanao ireo ozy jesosy ny olona iatona ny lalàna zany hoe diso famaky ny lalàna ianareo ahoana ny fandraisanareo ny lalàna ozy jesosy zay ny olona zay ny amin'io ka toko fafolo andeny faina am'roapolo manao hoe inona ny voasoratra ao amin'ny lalàna ary manao ahoana ny famakinao azy eo ny problema manao ahoana ny famakytsika ny soratra masina betsaka no mamaky ny soratra masina ka ao matotoko fa zao misy zao ao marika toko tsy ny voasoratra no important fa ny fomba famakinao azy inona ny voasoratra ary faharoa manao ahoana ny famakinao azy za de varina sy lasa saina rehefa mahita olona hatramin'izay adiko mihitsy ity hoe familiana ny soratra masina amin'ny tsy lalany ity samy mampiasa ny soratra masina daholo ny olona rehetra amin'izay tiavany azy ary ny tena maharikoriko mialatsiny amin'ny tena l'Eternel maharikoriko dia no mahita olona mampiasa ny soratra masina hamelezana olona tsy natao amin'izany io na koa ny fanipaka amin'izay mampiasa ny soratra masina hanindraindrana olona didy mpitiavana ny fo mitempo amin'ny lalàna noho zany jesosy mampianatra atsika zany eto amin'ity didim-pitiavana ty hoe inona ny moteur inona ny aona re zany hoe motivation manosika anao mitia an'Andriamanitra io ny fanontaniana ngezabe tsika reto samy teny daholo izy tiako anao jesosy tsy misy angamba nany ray amintsika reto manaraka ny fandarana eto no miteny hoe tsisy tsy tia an'Andriamanitra samy tia azy daholo tsika fa ny fanontaniana mipetraka hoe inona ny manosika anao mitia azy pourquoi même Dieu eo ny fanontaniana fa maninona ianao no mafana fo amin'ny fanarana an'Andriamanitra inona ny manosika anao hanaraka an'Andriamanitra inona ny manosika anao hitia azy ianao milaza fa tia azy io ny Andriamanitsika raha mpitahana amin'ny Andriamanitra rehetra dia c'est un Dieu exigeant tsy exigeant dans le sens hoe mitaky zavatra mais exigeant masy mantsika exigeant be ny olona iny mila an'zao mila an'zao mila an'zao reto daholo ny zavatra takiny reto daholo ny fepetra tsy resaka fepetra fa le exigence n'Andriamanitra il est exigeant en amour tsy ampy azy fotsiny filazanao aminy hoe tiako ianao jesosy fa ny azy ny miinteresse azy fa maninona ianao ny tia fanontaniana sarobaliny io roa foana ny manosika ny olona amin'ny religion misy eto ambony tany rehetrarehetra na kristianisme io na fivavahana amin'ny sampy io na fivavahana amin'ny n'importe quel dieu roa ny motivation ny manosika ny olona matetika hino Andriamanitra anankiray voalohany dia tahotra matahotra sao de écraser-ny le Andriamanitra ny religion de redogny ny religion rehetra fady ny mandeha amin'ny tany io fa ny olana ny tendanao fady ny mihinana tongolo rehefa mandeha eto amin'ity fasana ty fadiny zao ny ambadiky ny fady de tahotra matahotra n'ilay Andriamanitra anankiray dia voatery milefitra sy miforotra amin'ny sitrapon'ilay Andriamanitra donc c'est un Dieu capricieux un Dieu tyran Andriamanitra mpanjakazaka dia ataony sitrapony satria sao de piteny eto donc tsy misy notion d'amour mihitsy eo amin'le fifandraisan'ny izy sy le Andriamanitra zany notion d'amour zany tsy miexiste eo amin'ny fifandraisan'ny olona anankiray sy le Andriamanitra ivavahana na ny amin'ny fanompo-tsampy io na ny amin'ny Andriamanikafy io de eno tsara ny zavatra lazainao fa question rapport de force hoe tezitra ny Zagnahary tezitra lay Andriamanitra tezitra lay le zavatra ka no zany mila rahanareo lazainy rapport de force io ny antony anankiray mahatonga ny olona hino Andriamanitra anankiray ny karazan'ny faharoa dia mba manomboka miakatra kely dia fanantenan-javatra mba hazahoana fitahina zany hoe tsy tena tian'ilay Andriamanitra ivavahana io fa hoe domoko tapany andoherany
ataoko ny sitrapony io andriamanitra io so sitry any ahay mba milamina ny fiainako. Matetika io heno amin'ny kristianina rehefa mivavaka, efa mba mivavaka ihany efa manina tsy mety milamina ny fiainako, tsy mety mandeha ny businessiko, na koa amin'ny fomba hafa manao fa maninona tsy mety mandeha mihitsy any efa mba mivavaka, na koa ozany fiteny sasany hoe rehefa mba metimety ny fiainan'ny olo anankiray de manana mba te hananatra ny hafa mba mivavahana reo fa am'izay mba milamina fiainanareo. Mbola finoana gentilisa zany mialatsina, c'est du paganisme. Kolentsika amin'Andriamanitra zany fa mbola pratika gentilisa zany hoe matoa zany mivavaka de satria misy zavatra andrasako amin'ilay Andriamanitra. Donc rehefa sondenao zany fomba fiteny zany tsy misy fitiavana mihitsy eo aminy sy ny Andriamanitra fa fanantenan-javatra. Sanatria zany mitovy amin'ny le génie tamin'ny tantarany Aladin. Milanao ndray de kosehana le lampe de mivoaka le génie dia zao no ataovy fa tsy misy notion d'amour. Izay no moteur manosika ny olona rehetra mivavaka amin'Andriamanitra anankiray. De lasa ny saiko rehefa namaky an'ity didim-pitiavana amin'izao na toko fahadimy ambin'ny folo so de zay ary mahatonga an' Jesosy mitodika amintsika hoe fa inona loatra moa mahafatifaty anao io pastora? Inona ny mahatonga anao mifo maraina manao an'ity logos ty? Inona ny antony nahatonga anao nanolo tena ho lasa pastora? Inona ny antony mahatonga anao tia? Je suis un Dieu exigeant en amour. Tiako ny fifandraisana ao amiko ho fitiavana tsy misy tahotra. Zay. Tsy hoe noho ianao matahotra sao de tsipoka any amin'ny afobe raha vao tsy manaraka ny sitrapoko. Be de be ny kristianina ohatrany. Vavaka izy sao de mandeha any amin'ny afobe. Tahotra ny afobe no mampivavaka ny maro fa tsy fitiavana an' Jesosy. Io ne mampalahelo. Tahotra afobe no mahatonga ny maro mivavaka fa tsy noho ny fitiavany an' Jesosy. Ao koa mivavaka an' Jesosy izy satria ataony tohatra fiakarana Jesosy tsy finalité fa moyen azahoany fitahina. Donc tsy tena tia azy ianao. Zay le mahatonga le hoe inona ny antony fitiavanao azy? De rehefa miresaka an'izay fantany hoe inona ny antony fitiavanao azy zavady dia mitodika amin'ny mpanompon'Andriamanitra rehetra zay manompo azy rehetrarehetra. Tsy ampy azafapo anao hoe zay fa mafana fo amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Tena mirehitra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Manao évangélisation, mitory teny, manao tafika masina, mampianatra soratra masina, mitaona ny olona sisy. Tsara zany. Fa izao aloha ny fanontaniana mipetraka. Tsy ny dynamisme anao no tadiavin'Andriamanitra aminao. Tsy ny hafanamponao manao ny asa, io ne vitan'ny olona, misy ane olona caractère naturel ny hoe dynamique. Aza saromana amin'ny hafanampo sy ny dynamisme ny vraie raison mahatonga anao manao zany. Nanany fivavahantsika, ny finoatsika de miankina de finoana mandeha amin'ny être fa tsy ny paraître. Ny religion rehetrarehetra paraître daholo. Mila manao fitafy ohatr'izao, zay mahatonga anazy tsy d'accord mihitsy amin'le olona le mandeha moral. Hoe tsy mahazo mitafy ohatr'izao rehefa kristianina, tsy mahazo misotro an'izao, tsy mahazo. C'est pas dans le paraître, mais dans l'être. Dans l'être mihitsy, le fizianao mihitsy. Zay le andriamantsika. Ka etam-pamaranana zao toriteny zao, rehefa mitia zao, ina ny vokatra zany amin'ny lafiny etika. Ny vokatra zany amin'ny lafiny etika dia hoe didy vaovao nomeko anareo de mba ny fahankatiavanareo tahaka ny tiavako anareo. Manahoana moa ny tiavan' Jesosy ny mpianany de nanolorany tenany hamonjy azy. En amour, il faut assumer toujours une perte. Tsy fitiavana raha tsy misy fatiantoka. Averiko indray, en amour, il faut assumer la perte. Manahoana ny tiavan' Jesosy ny mpianany? Nafoy ny ainy. Kenos, ozy izy Paul apôstôly any amin'ny Filipianina.
no foanan'andriamanitra ny tenany tamina ka niendriky ny mpanompo zany hoe misy zavatra tsy maintsy nafoin'andriamanitra tao mba hahafahany mitia. C'est pas gratuit l'amour coûte cher. Le don de soi n'est pas évident. Misy fatiantoka ary izay fatiantoka izay no mametraka ny valeur an'ilay olona tiavina. Azony Jesosy atao hoe maninona raha tena miabakabaka teny any izy nanao ny asa-pamonjena de teny hoe voavela ny eloko areo zay mino rehetrarehetra fa tsy maintsy nidina izy ary mba hafahanidina tsy maintsy nafoy ny lapany tsy maintsy nafoy ny ampahany amin'ny voninahiny mandriamanitra mamirapiratra azy niditra atao amin'ny vatan'olombelona misy perte mba hahafahany mitia. Zay moa teny Jesosy teo amin'ny azo fijaliana raio nahoana de mahafoy ahy ianao. Fitiavan'andriamanitra io tompoko fitiavana mahafoy. Tsy hoe le mahafoy hoe tsa généreux aza afangaro amin'ny hoe générosité mba mahafoy kosa raha niny hoe nanome vola nanome fanampiana nanome don tsy zay io vitan'ny olona rehetra io fa le mahafoy eo ny maizy azy mihitsy no nafoy mba hahafahany mandray atsika. Noho izany raha milaza ianao fa tia an'andriamanitra de fantatrao ny toy an'izany. Tsy hoe andriamanitra mitaky aminao hoe ato hoe mehoany ainao tsy zavatra takiny io fa tsy teny hoe naturel koa fa zavatra tahaka zany mandeha ho azy tahaka zany. Zay ny zavatra anankiray mahavariana matetika eo amin'ny ivon'ny fiangonana sy ny asan'andriamanitra takina amin'ny olona entanina ny olona hahafoy mila mahafoy ho an'andriamanitra mila mahafoy tsy tokony ho entanina zany tsy zavatra tokony ho tadiavina amin'ny olona zany ny fitiavana dia miassumer perte. Paoly apôstôly ny tena zany ny aretako ny fatiantoka rehetra noho ny fioarany fahalalako ny fahatsarany Kristy. Zay ny atao hoe fitiavana ka ididy vaovao le izy satria zany rehetrarehetra zany no antony ilazany Jesosy didy vaovao no nitiavako anareo diany mba hifankatiavanareo. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay vavaka sika. Misy ohatra ray eo nampatsiaro anay indray zany didim-pitiavana izany. Tsy anananay olombelona ny fitiavanao. Ny fitiavanay dia fitiavana misy takalony foana. Ny fitiavanay dia fitiavana voizin'ny tahotra ary fitiavana voizin'ny fikatsahana tombontsoa. Fa amin'ity marina ity ianao dia te hanontany tsirairay hoe inona ny antony itiavanao ahy? Inona no mahafatifaty anao mitia ahy? Dia ho samy hovalinay ao am-ponay zany amin'ny fiainana rehetra ary raha toa ka tsy amin'izay nikendrenao azy dia aoka ny tsirairay samy halala ny fifandraisany aminao. Ny dera ny laza ny voninahitra ho anao reriany ny Andriamanitra izy ianao hatramin'ny taloha indrindra ka ho anao mandrakizay. Amen. Sotratsika rehetra mame fotoana anareo amin'ny herin'ny toy izao indray raha sitrapon'Andriamanitra. Eny matotoka.